miarabatsika mpanaraka tsy tapaka ny page Afakandro Christian eto amin'ny Facebook ny tenako ary zao angambany vao afaka mandray indray mandeha ny resadresaka zay nahazatra atsika efa nifanaovantsika hatrizay ka na de nanana fandavantena tsy resadresaka intsony na tsy teny ny tenanay tatoato dia sarotra ny hangina manoloana ny zavatra miseho eto ataptananatsika moa dia hitatsika ireny fanapahan-kevitra niverimberina moa ho azavaitsika dia ny makasika ny fisian'ny corona zany amin'ireo firenena zay mifanakaiky amintsika ny ao Mozambique, ny ao Kenya, Tanzania ary ny COMORES. Efa maromaro angambany no voa ao COMORES amin'izao fotoana izay fampiresahantsika izao ary efa misy anakiroa no maty araky ny vaovao izay naboaka ny Direction Générale de la Santé zany ao COMORES. Dia zay zany no résultat makasika an'izay fidiran'ny corona ao amin'ny nosy rahavavy COMORES izany. Raha mampatsay zany ny tantara tany amin'ny taona 1999 angambany no nisy nidiran'ny corona teto Madagasikara ary tamin'izany dia olona manodidina ny 25,000 na 5,000 no voakasikin'izay aretina izay ary teo amin'ny 1300 teo no maty, zany hoe betsaka ny olona maty teto Madagasikara ary ny orooro ny firenena ny vahoaka tamin'ny fidiran'izay corona izay. Makasika an'izay moa zany resadresaka zay fanaovantsika eto sarotra ny tsy idoka angamba ny tompon'andraikitra teto antoerana raha ohatra ka nisy ny fanapahan-kevitra iraisana zay nataon'ireo direction maro isan-karazany zay nitary ny Gouverneur Mokhtar eto Mangasalimo. Fanapahan-kevitra feno fahendrena zay angambany no azo ilazana azy raha ohatra ka zay décision nandraisana fepetra azo atao hoe malaky zany fanapahan-kevitra izany haingana fa kosa ngambany no ny indrokely na koa no ny tsy fahalalam-pomba na koa tsy fiarahana mialoha amin'ny fanapahan-kevitra zay noraisina dia zay ngambany natonga ny famoanana an'izay fanapahan-kevitra noraisina zay. Zavatra voarakitra moa zany tao anatin'izay fanapahan-kevitra iraisana izay raha samy nanara-baovao isika dia ny hoe ahato ny fifandraisantsika moa zany vonjimaika amin'ny COMORES sy ny nosy Mayotte mandritra ny 12 andro ary tsy afaka miditra ny passager zany raha ohatra ka sambo izy fa ny entana kosa afaka miditra fa tsy maintsy manaraka fepetra moa zany zay tapaka ny tompon'andraikitra ao amin'ny santé araky ny fivoriana izay niarandronanao. Araky ny lazako teo aloha zay zany décision sage izay nataondreo zay kanefa no ny tsy fisian'ny décentralisation dia lasa ohatran'izay foana zany no zavatra miverimberina eto amin'ny firenena mampianatra aloha le izy raha olona hoe gouverneur izany manana ny maizy azy amin'ny faritra anankiray mandray fanapahan-kevitra mahasoa mahatsara ny faritra zay andreketany nefa rehefa avy eo koa dia tsy pahana zay fanapahan-kevitra izay satria misy ny mena ambony mena dia zay zavatra izay zany tsy azo ekena ary mamenatra zay zany raha zao tamin'ny toeran'ny gouverneur dia sarotra amiko ny verin-dalana amin'izay ary zay moa zany mety tsy mampitovy any olona tsirairay za zany rehefa mahita fa hoe tombotsoan'ny tanàna zay hoentiko feheziko dia tsy azo negosiena amin'izay zavatra izay. Raha nandray fanapahan-kevitra zany ny tenany araky ny fanazavana zay nataony dia no ny fitsinjovana ny vahoakany faritra Boeny indrindra moa teto hitatsika ireny fipartahany varilo ireny izay ataoko angambany na dia tsy nidapoja vonjimaika izy mety fanakalesona satria tafanao sonia tamin'ny fivoahany reny vary reny dia nefa izao indray mandeha koa zany izy raha eritreretintsika zany raha ohatra supposons zany tokony hoe nigadra izy voasazy izy amin'iny resaka varilo igny dia zao izy
lasa Bedy indray. Nefa tamin'ny varoloha zany tsika neritreritra hoe tokony ampigadra ny gouverneur iny zavatra iny nefa lasa témoin izy. Zaho koa izy mba hoe naneho fahendrena koa hoe isoroka ny tsy fidiran'ny corona ato azafady tsy corona moa fa choléra ato Mahajanga nefa zao ndray koa izy Bedy zay zany no azo ilazana an'izay mampalahelo raha hoe ny fanapahan-kevitra zay niraisiny zany ho fitsinjovana ny tanàna zay hoentiny nefa mivadika zavatra hafa zay zavatra zay ninona fanazavana tao mampenatra ihany zay raha tamin'ny toerany zany aho dia aleoko lavitra no nametra-pialana toy izay iarany fafambaraka ohatran'ireny reny zany dia maneho fa tsy toetrana lehilahy zany miverina ny fanapahan-kevitra noraisina indrindra fa ara-panjakana tsy zaho irery no nanao azy fa ny olona manan-tsaina rehetrarehetra ireo tompona andraikitra ambony rehetrarehetra no nandray an'izay fanapahan-kevitra iraisana izay amiko zany anjaran'ny fanjakana foibe no manaraka ny décision zay ho hitanay mety hitarika loza atia amin'ny faritra zay misy anay eo indrindra zany ny olana satria raha nofidina raha narahina antsipiriana ny lalam-panorenana zany ka nofidina ny gouverneur mazava ho azy zay fanapahan-kevitra zay zany mipetraka mitaintaina ny vahoaka zay ny zavatra tsapa zay ny zavatra hita mitaintaina ny vahoaka hoe fa maninona ny mpitondra anay tsy asiana hasiny tsy asiana fotony tsy asiana dikany nefa mba miezaka mitsinjo anay izy reo zay zany fanontaniana mipetraka aiza no arahana amin'izany miditra ve sambo reo raha tafiditra ireo sambo reo miditra ireo passager reo raha tafiditra io aretina io dia zay zany zay tsika vanapa-kevitra nefa rehefa mitondra anao dia tsy maintsy mitsinjo ny hoavy zay zany mampitondra ny mpitondra zay fa tsy miandry an'ilay valana aretina zany efa tafiditra ato vao hiporopaka atsika mianakavy hoe idio ny sisy tany aza avela miditra ireo olona avy amin'ireo firenena zay efa misy an'izay choléra izay ohatran'izay tranga nandalo tamin'ny 2020 tamin'ny resaka coronavirus dia zavatra mitatahaka izay mitovitovy amin'izay hoe fahatarany fanapahan-kevitra dia izay napiditra ny firenena tao anatin'ny kizo tanteraka satria tsisy tombony ho antsika izay fidiran'ny corona izay teo ny fahatolona teo ihany koa nitarika fitrosahantsika vola toko tsy foroana zay tsy hita zay nanaovany azy dia angambany zay mieritreritra so dia mba miandry an'izay tsika zay vao anay fanapahan-kevitra fa kosa zay koa mba matahotra ihany koa fitondram-panjakana areo rehefa atao an'io dia any amin'ny faritra misy anareo any no vahainareo ny frontière fa zay aty zany lasa mitaintaina aleo any aminareo any aloha voaloha raha ohatra ka hanao an'izay nareo fa zay aty zany dia matahotra satria efa fantatra inge zavatra mety handalo amin'izay mety iandry an'io tafiditra ato anareo miandry olona fa faty mikararana koa sanatria ny vava zay vao andray fanapahan-kevitra dia andeha hitrosa vola indray mandeha koa dia vola tsy asa akory amin'ny fitsaboana sy ny fisorohana an'izay aretina zay tafiditra zay mampanay satria efa tsy misy olona mifampatoky intsony eto amin'ny tany sy ny firenena be dia be loatra ny zavatra efa tena tsy rariny tsy ara-dalàna nefa lasa fomba amampanao eto amin'ny firenetsika zany lalàna izany dia natao ho an'ny malemy ho natao ho an'ny mahantra ho an'ny tsy manam-bola zay angamba ny lalàna eto amin'ity firenetsika ity fa tsy natao ho an'olona rehetrarehetra zay zavatra misy na rehefa tsy miaraka amin'ny fitondrana koa moa anao zany dia mandaitra azo ampiarina tsara ny lalàna zay ny olana miverimberina loatra na dia ny safidy be dia be ny olona miteny ataovy ny fanomananao tsy voatery mitondra anao ambarako anareo zay sorako anareo moa nananatra nanipevitra fa hoe aza miteny intsony anao fa avelao ny vahoaka eo amin'ny tanàna amin'ny fiarahamonina zay misy anao atsapa ireo zavatra tsy mety mandalo dia tena ny safidy mangina zany nijery hoe raha mangina moa zany dia iza ny teny tsisy olona ny teny mihitsy ny eto raha nandalo io zavatra eto Mahajanga io zany ohatrany hoe zavatra mandehandeha ho azy nefa hita fa valana retina zany tsisy tsy matahotra an'izany ary tsisy maniry ny diran'izany amin'ny firenena misy azy raha ohatra ka samy tazam-potsiny zany tsika rehetrarehetra tsy hanaitra ny fitondram-panjakana dia mitoy ihany zany ny fanao zay tsy mety tsy mendrika zay efa niaina atsika hatrizay tsisy fiovana ary tsy misy fanovana be dia be moa zavatra mifamaofao eto amin'ny firenena ka manahirana
raha ohatra ka anampimbava na inia tsy ahita andreny na inia tsy aheno ny zavatra zay efa miparitaka ny tenanay. Ary za matoka ny olo-pirenena rehetrarehetra koa mba samy efa reraka amin'ity fomba fitondrana zay everiko fa hoe tsy mety amin'ny malagasy intsony. Mampatsiahy fotsiny tamin'ny herinandro lasa angambany tsy nahalala tsika fa misy bois de rose koa zany zay lazain'ny fanjakana moa zany tany amin'ny taona 2014 no efa tratra tany Kenya, zany hoe tokony any Kenya zany tany amin'ny porony Mombasa no misy an'izay bois de rose zay. Nefa fantatsika tsara zany Kenya zany de firenena mahaleo tena tampotampoka teo. Hita tany an-Tanzania zany ny ireo bois de rose 22 conteneurs ireo. Zay zavatra ohatran'izay zany somary mampalahelo any hoe lasa kilalaon-jaza zany ny firenena na ny fanapahan-kevitra na ny fomba fampitondrana ato amin'ny tany sy ny firenena. Mbola manampitrotraka an'izay koa zany ny fomba fitantanana ara-bola moa zany nazo ilazana an'izany. Hitantsika angambany nisy ny fangatahana tolo-tanana natao ny ministra ny fanabazam-pirenena raha ohatra ka mitady W 2,500,000 zany ny firenena malagasy mba ianaran'ireo zaza malagasy any an-tsekoly. Tableba moa zany no mila voatolotra, zany hoe ny tsirairay zany samy manao tsipaipaika manao zay atratrarana an'izay isa zay. Zany hoe vola be zany zay vola toko tsy foroany, zany hoe fanjakana zany tsy afaka. Zay zany dikany hoe tsy manana possibilité ny fanjakana matoa mangataka tolo-tanana. Ekena zay fitiava-tanindrazana zany raha ohatra ka tena tia tanindrazana ny malagasy tsirairay zany tokony anao zay afany amin'ny fanomezana an'izay tableban zay. Samy manao zay mety ho vita ny tsirairay zany tsy voatery. Tena tsara aloha le hevitra nefa tsy ampy andro ray na roa taorianan'izay fangatahana tolo-tanana zay zany tratra any Tanzania zany ny bolabola na ny andramena na ny bois de rose 22 conteneurs zay tombanana any amin'ny 13 millions de dollars. Hitantsika amin'izay 13 millions de dollars zany afaka anorenana école BDB zany ary afaka anakaramana mpampianatra maro ary azahoantsika an'izany tableban 2,500,000 izany. Aizany fitiava-tanindrazana terenao ny vahoaka madinika vahoaka fadiranovana hankatian'le firenena nefa ianao zay mpitondra tokony ho modely aneo an'izay toetra tia tanindrazana izay zany tsy hita aminao zany zay endrika ny fitiava-tanindrazana izay. Mangataka tolo-tanana ato nefa mangalatra repirenena ato ambadika ato aondrana any ivelany zay miverina amin'olo tokana na groupen'olombitsy zay mitsentsitra ny fanana n'ity firenena ity. Zany ve de tokony hampanginantsika mpiray-tanindrazana mitodika aminareo tena tsy niteny an'iny ka iny aho BDB namoaka numéro de vol ny toerana ny angany ny verenany hatreto tsisy anarana passager zany fantatra atao anatiny iny avion. Zany ny mode itondrantsika nyity firenetsika ity. Zany hoe tantely dia samy maka afadrakotra zany dia samy maka an'izay tandrefy azy ny tsirairay fa ny lehibe zany no maka ny ranony no maka ny papiny fa iny le avy tsakotsakoindreo igny ndraindray koa mbola tsy hita koa. Zany hoe iny faikan'iny zany mbola tsy tsintsifitsika malagasy koa. Zay ny zavatra misy ato. Raha ny arena zay ananatsika tsy tokony hisy ny fitrosana any amin'ireo mpamaty vola mahazatra. Tsy tokony hitrosa zany ty firenenatsika ity. Raha ny arena zay ampelatanantsika BDB ny firenena zay efa hitantena nandalovana sasany nipetrahana fa tena raha manana arena raya na anakiroa ny firenena anankiray nefa dia mandroso ary tena miadana ny voaka ao anatiny. Isika zay ny angaran'Andriamanitra ambony ny tany ty eto za masamy laza raha misy ny firenena zay nahazo arena voajanahary avy amin'ilay nahary avy amin'ny zanahary dia ny firenena Madagasikara. Tena ny angaram-bintana atsika teto. Tsy volamena misy, ny petrôly misy, ny gazy misy, ny hazo sarobidy misy, ny arenan-dranomasina misy, ny arenan-kibotany misy, zavatra rehetrarehetra ny tany azo volena, ny dadasika. Tsy fantako inona ny tsy misy ato amin'ity firenenantsika ity fa dia zao no zava-misy miamahantra ny voaka malagasy. Zay zany tokony hatonga sainantsika rehetrarehetra mba samy amin'ny tsakotsako tsika, mba samy mieritreritra koa tsika
ahoana ny hoavy ny taranaka mamparatsika. Zay ny le zava-misy. Io za sura zany tsy maintsy ho lafo io andramena ao Tanzania io, tsy maintsy ho tafavoaka io dia mazava ho azy tsy verina amin'ny tafibola fanjakana fa any ampaosin'izay nanao an'izay nitsokosoko tsy fantatsika voaka malagasy. Ary tsy ampahafantarina antsika zavatra ohatran'izany dia SAMIA tsisy miteny intsony ny media matoa, tsisy miteny dia mazava ho azy efa lasa ny felaka amreo zay tokony teny ny zavatra io dia zay. Ohatran'izay daholo zany ny afera rehetrarehetra eto amin'ity firenenantsika ity. Zany hoe tsisy finiavana mihitsy ntsika ohatra anatsara ny fomba fitantanantsika. Rehefa miatsara ny fomba fitantanana mazava ho azy sambatra ny vaoko anatiny ato. Matoa antsika miemotra ny larana misy antsika amin'izay fandrosoana izay mazava ho azy misy zavatra mandringa maro, misy zavatra tsy mandeha amin'ny lohany eo. Zavatra zay zany tokony arenina faran'izay malaky fa tsy mbola iverina antsika 5 taona lasa teo efa fiemorana. Zao indray mandeha zany miverina, zany hoe tsisy fanovana eo. Andray matao filoha nanao fianena daholo reo ministra rehetrarehetra reo na dia tsy tokony hanao an'izany. Ny lehibe-ndreo moa tsy nanao zany ane fa tsy manaraka procédure ane zany, fa tsy manaraka ny lalam-panorenana zany. Ny filoham-pirenena ihany tokony ianina satria voafidim-bahoaka ary mamerina an'izay tamberina andraikitra zay amin'ny vahoaka. Fa ny premier ministre sy ny ministre zay nitendreny dia mazava ho azy manana obligation envers ny filoham-pirenena fa tsy envers ny vahoaka malagasy. Filoham-pirenena no navantaritra zay mahatonga ny remaniement isaky ny tianao an'izay ny filoham-pirenena na afaka manao limogeage koa izy rehefa tianao an'izay satria ireo olona ireo zany dia olona anaraka ny politika zay petraky ny filoham-pirenena. Ka mampalahelo ihany zany mieritreritra n'le fomba fisainantsika zany amin'izay resaka fifehezana n'ity firenena ty zany ampelantanan'olombitsy zany. Nanapa-kevitra gouverneur henatra zany raha lehilahy mametra-pialana satria nanapa-kevitra feno fahendrena nefa dia nisakanana zay zavatra izay. Mazava ho azy zany tsy misy fahafahana ho an'ny mpitondra rehetrarehetra dradradraina foana hoe misy ny décentralisation fa mibaribary zany io colonisation no misy eo. Zany hoe tsy mahazo manapa-kevitra zany aty amin'ny faritra fa tsy maintsy miandry décision avy amin'ny fanjakana foibe. Tsisy ilana azy zany ny fanjakana aty. Zany gouverneur zany mba olona manana ny voninahitra misy azy raha ohatra ka amin'ny rang zany nijerentsika dia nefa tsy maintsy miandry baiko avy any ambony vao afaka manapaka fanapahan-kevitra eny na amin'ny zavatra efa ampidoza ny faritra zay sahany. Zay zany fomba fitondrana sy fifampitondrana tsy mety ary tokony atonga sainantsika fa tsy misy an'izany décentralisation zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Fa ny zavatra misy ny zavatra rehetrarehetra dia fehezin'olombitsy ary tsy misy mahafantatra eo fa zay tiany atao no ataony. Ka dikan'izay zany mahereza isika rehetrarehetra. Marina ny teninareo fa hoe tsy hanao irery ty Madagasikara ty, marina zany fa tadidio rehefa tsy hitsangana antsika mianakavy dia aza manofo fampandrosoana zany eto dia fanjakan'ny baroa no isy eto zay manan-karena anan-karena ihany rehefa avy eo reo mipetraka any an-dafy fa ianareo rehetrarehetra zay mpanoana mahafatrapoa dia tavela eto a Madagasikara eto hiaritra ny mangidy mitovy aminay koa satria aza mieritreritra nareo hoe noho n'izao fitotongan'ny toe-karena izao noho ny fitotongan'ny fiainantsika mianakavy izao ao amin'ny fitondrana nareo androany rapitso anareo tsy ao lesonay fahita izany. Dikan'izay zany samby miaina ao anatin'ny jaly any mitebiteby lava hoe hoaiza ny afaratsika ity efa farany zany tsika amin'izao fotoana izao firenena zay farany mahantra eran-tany no misy atsika ary fantatra amin'izany tsika. Tsy haiko angambany fa zaho personnellement zany mahatsapa menatra ao satria hoe zany jaly zany fantrana zany no mampalaza atsika any ivelany ianao zany raha vao hoe Madagasikara no resaka dia hoe pauvreté zany firenena farany mahantra eran-tany zany. Zay no hoe Madagasikara fantatra io mora fantatra mitovy amin'ny fahafantarana ireo firenena zay mandroso farany mandroso zany ny 5 voalohany eran-tany tsy misy ny olona nianatra rehetrarehetra dia mahafantatra ny firenena mandroso 5 voalohany eran-tany. Mitovy amin'izay koa fanohitra amin'izay koa ny olona rehetrarehetra zay nianatra koa zany tonga dia mahafantatra koa ny firenena 5 mahantra farany eran-tany. Ka tsika zany mora fantatra ny fahafantarana atsika nefa amin'ny zavatra mahamenatra mangala baraka ary tokony mba hatonga saina nareo zay mitondra reo hoe fa maninona tsy afaka mba faraparatsiny mampiakatra na laharana ray fotsiny ny toeran'ny Madagasikara miala amin'izany fahantrana izany. Ka ho antsika rehetra ray tanindrazana moa naovana an'izay hoentina ifampitaizana zany zavatra ataontsika eto fa tsy sanatrian'izay fanenjehana na fanasavanga tsy hany ny olana
ny olana misy eto amin'ity firenena ity mila vahana zay olana izay fa tsy isika samby malagasy any no mifandramatra ato na mifanaikitra ato nefa ny olana maro zany tsy voatsabo zay mbola tsy voavahatra amizao ka zay moa zany zavatra misy raha fintinina zany makasika ny fanapahan-kevitra ohatra ny lelo-jaza zay noraisina eto amin'ny faritra boeny mitsanga memotra misy oabolana hafa koa moa mitovitovy amizay koa fa tsy tiako mampiasa azy zay miaka-midina ohatra ny siliponkoetra fomba fiteny aty dia ohatra ny mampianatra ihany mety ohatran'izay hoe fanapahan-kevitra noraisina fa hoe miantony sidina tsy mahazo miditra ato ny sambo raha tsy mitondra entana ny olona tsy mahazo miditra ato zay moa zany fanapahan-kevitra zay noraisiny tao amin'ny faritra boeny sy ireo tompona andraikitra rehetrarehetra tato dia fa nefa androany nomaly zay nivoaka androany dia efa nivoaka sahady koa fa mahazo mivezivezy koa zany ary mbola mifandray ara-dalàna atsika amin'ireo faritra ireo ka zay no lazaiko tao zay hoe fomba fitondrana tsy lavorary zay avy any amin'ny fanjakana bebe tsy mametraka ny hasiny fisinjaram-pahefana aty amin'ny faritra dia vohitsakitsaka ohatran'izao zany misy ny fifanitsahana andraikitra ninninona ny fomba fanazavana henatra le izy aloha fa tsy faly foana atsika mitsikera hoe tsikeraina ny gouverneur amboeny non décision sage iny fa tsisy resaka hoe tsy maintsy miandry ministère no manao tsy maintsy ny conseil des ministres no manapaka an'izany afaka manao fanolorana izy olona mahay ny asany hoe matona mokan'io reo zany dia mazava ho azy mety nahazo alalana dia rehefa avy eo koa moa zany misy fivahan-javatra fa eto moa tsisy fanazavana ofisialy avy amin'ny tompona andraikitra dia raisitsika fa hoe zany Bedy zany izy na hatreto raha tsy misy mifanazavana manamarina an'izay dia Bedy izy na tratra ny tsongo sofina zay hangambany no azo ilazana azy fa nananao foana nandray fanapahan-kevitra zay tsy nierana amin'ireo tompon'ity firenena ity ka zay moa zany misaotra atsika rehetrarehetra zay nandray anjara amin'ny commentaire na amin'ny hevitra fa ity aretina ity zany aretina zay tena mampatahotra mampidoza efa lazaiko teo tany amin'ny 99 no nisy an'izany farany teto à Madagasikara ary any amin'ny 2024 no roalina no voan'izay aretina CHOLÉRA izay ary 1300 na 300 amin'izany no nidosy ny fahafatesana ka ingany tsy ho tafiditra amin'ny territoire atsika izany arety mandripaka mandoza izany raha ny fahantrana misy amin'izao mbola idiran'izay inona moa ty CHOLÉRA izay taoko angambany tsy ampitraka atsika betibety zay fa dia mirary soa ho antsika rehetra ary mangataka tsy idirany izay arety mandoza zay eto amin'ny tanin-draza atsika sotra tao